La 4G Batelma vous présente Ni Vaovao. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Aro, miaina sy miaro, mandry ivoniny vato. Manolotra ho anao ny vaovao. La vache qui rit. Manolotra ho anao ny vaovao. La vache qui rit, ho finaritra ny tontolo andronao. C'est une trésor amin'ilay tiako be. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Nanomboka omaly tolakandro teny amin'ny lampanambotsyroatra ny fifampitiniana eo amin'ny filohan'ny repoblika Andradjoelina sy ireo mpandraraha ara-tsolika eto amintsika. Niporofony ny filohan'ny repoblika efa mitana ny teny nomena izy ary mitsinjo ny vahoakany. Nitoloran'ny solitenan'ny vadina minisitra sy solitena-panjakana fanomezana sy sakafo samihafa ireo zaza 20 ao amin'ny akany action baobab ilany vato. Tanjona ny fampivoarana ny maha-olona sy ny fanajana ny Juin ankizy ao anatin'ny fanamarihana ny fetim-pirenena. Mitohy ary tsy andefitra intsony amin'ny fanorenana tsara-dalàna ny ministeran'ny fanajariana ny tany, toeram-ponenana ary ny asa vaventy. Ankoatra ny fandravana dia tsy maintsy mamerina amin'ny laon'ny toerana nanaovana fanorenana tsy nahazoana lalana ireo nandika izany. Karazana kilalao iray izay vita avy any ivelany ary mitobaka eto amintsika amin'izao akatoko ny fetin'ny fahaleovantena izao no miteraka tsy fahasalamana ho an'ny ankizy. Hatreto araka ny tatitra teo anivon'ny ministeran'ny fahasalamana, telo ireo zaza latsaky ny 3 taona no niditra hopitaly. Maresaka iraisam-pirenena nanao fanambarana ny ampitombony tahiry uranium ao amin'ny Iran ka hitsipaka ny voalaza ny fifanarahana tany Genève. Mandrahona azy ireo araka izany ny Amerikanina izay mampitombo ny tafika nalefan'izy ireo any Moyen-Orient. Ny adidin'ireo vetrany ary. Salantra tompoko lasy tompoko vafotoana vaovao eto amin'ny Kolo TV ka manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao dia nanomboka omaly tolakandro teny amin'ny lampanambotsyroatra ny fifampiresahana eo amin'ny filohan'ny repoblika Andradjoelina sy ireo mpandraraha misolika eto amintsika. Niporofon'ny filohan'ny repoblika fa mitana ny teny nomena izy ary mitsinjo ny vahoakany. Rarisona Iantra. Ny alahady fa 24 ny volana aprily lasa teo nandritra ny fanamarihana ny 100 andro nitondrany no nanambara tamin'ny vahoaka malagasy ny filoha Andradjoelina andry fa iady ary hitady ny fomba rehetra ampidinana ny viditsolika eto Madagasikara. Antony, misy ny fakana tombony be loatra ataon'ny mpandraraha solika eto amintsika. Laza taminareo hoe ty zavatra tsy mora ka zataitry nareo satria ijoro a iady a ho an'ny vahoaka malagasy. Menace izy ireo hoe tsy livre gasoil ho tapaka ny jiro ho tapaka fa raha sanatria misy zany azataitry nareo fa aloha maizina ao anatin'ny fotoana fohy dia azava mandrakizay. Mifanekena vely rano a no ataoko aminareo amin'ny herinandro iresaka amin'ireo vely rano tsy maintsy midina niofana gropy ampanifanireo olona orinasa eto amintsika ireo. Tsy maintsy midina ary tsy maintsy abidinina ny vidiny solika ho vidin'ny vahoaka malagasy tsirairay avy. Ho fanatanterahana izany teny nomena izany dia nanomboka omaly ny fampidiniana eo amin'ny filoham-pirenena sy ireo mpandraraha eo amin'ny sehatry ny solika ireo ary mitohy androany sy rampitso. Araka izany dia ho fantatry ny vahoaka malagasy rampitso alarobia ny vokatry ny fampidinian'ny roatonta eo amin'ny ampidinana ny viditsolika. Ny androny omaly dia ny fanehoan'ny mpidinika ny fahitany ny tokony ho rafitra mazava fa merana ny viditsolika ny fampidinian'ny andaniny sy ny ankilany. Amin'ny androny anio sy rampitso kosa no hijerena miaraka ny fanapahan-kevitra ho raisiny ka ampiarina fafan'izay aingana.
manatrika ity fifampidiniana ity ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta ny Tsay Christien, ny ministre ny angovo, ny rano ary ny ankoranafo, ary ny ministre ny fanajarena ny tany sy ny toeram-ponenana ary ny asa vaventy. Ho tanterina aminao eto amin'ny fampalalam-baovao ny Kolo TV FM Matrany ny fivoaran'ity fifampidiniana ity. Fa ny fampidinana ny vidin-tsolika ho mifanaraka amin'ny tokony ho izy no andrasan'ny olom-pirenena manoloana ny fifampiresan'ny filohan'ny Republikainy Madagasikara sy ireo mpamaty-solika eto amintsika araka ny faneho-kevitry ny olom-pirenena. Miatraika mivantana amin'ny vidim-piainana amin'ny andavanandro izay fepetra ho raisineo ho ny pay toekarena. Miantarandriana miandrandra fidinana le vidin-tsolika raha tena tokony izy tokony ela be aloha ny tena marina izy zany miakatra be foana isan-taona le vidin-tsolika. Dia tokony mba rehefa midina koa zany izy dia tokony mba midina be ny tena marina. Izy mety tsy arakaraka ny fahefan'ny vidiny mpanjifa sy ny mpiara-monina tsy ny vidin-tsolika. Any ka bokia mampitangana ny fahasarotan'ny fiainana zany, fiakaran'ny fiainana. Donc zany tokony ahidina ny vidin-tsolika tena izy. Vidina ny vidin-tsolika raha arakaraka ny vidin-tsolika anie ny vidim-piainana. Mba midina zany ny vidin-tsolika, rehefa midina ny vidin-tsolika, midina ny vidim-piainana. No miakina amin'izareo mpandrarara solika antsika tsy mahafantatra ny vidin'ny barilina hoe ohatr'izao no andraisany azy ary. Fa dia miaina miaraka amin'ny beso maro, midina moa dia midina kely, miakatra dia miakatra dia izay. Ampany amin'ny faneho-kevitry ny olon-tsotra izay manoloana ny vidin-tsolika tato anatin'ny taona maro. Amin'ny ankapobeny ny fidinan'izany no andrasan'ny vahoaka. Singa iray anatin'ny famehezana ny vidim-piainana anatin'ny fotoana fohy, ny famehezana ny vidin-tsolika io araka ny nambaran'ny pay toekarena. Telo volana faharoa zany zao dia hita hoe somary stable ihany ny fiakaran'ny vidim-piainana zany. Tsy indrindra zany tsy maintsy ilana an'ilay izy ihany koa zany hoe hitazomana an'izay le hoe sy ampihenana ihany koa moa zany an'ilay vidim-piainana le nitenenina teo hoe dia ny amin'ny resaka ny mahatonga ny fiakaran'ny vidim-piainana eto amintsika be da be ny mety ho antony fa ny antsika malagasy dia ny ataoko hoe ny antony ngeza indrindra dia ny miankina amin'ny resaka vidin-tsolika. Rehefa midina ny vidin-tsolika dia tokony isy zany zay le hoe fihenany ny vidim-piainana zay satria ny entana rehetrarehetra eto Madagasikara dia miankina amina resaka hoe fitaterana azy daholo zany ny masokarena ny mpivarotra azy. Zay zany aloha zany anankiray ao anatin'ilay izy. Kanefa na izany na tsy zany ihany koa aza moa zany dia misy ihany koa antony hafa zany mahatonga an'ilay hoe fiakaran'ny vidim-piainana ihany koa ohatra hoe vola mitobaka sy ny sisa sy ny sisa. Hatreto aloha azo lazaina fa maro toerana fiakaran'ny vidim-piainana nanomboka ny fiandohan'ny taona. Tsy ahivina, fito isan-jato ny fiakaran'ny izay vidim-piainana izay ankehitriny araka ny navoaka ny banky foiben'ny Madagasikara. Fa ilaina fotoana maharitra sy teti-bola manokana ny vinavina anaovana ny lisam-pifidianana ho lasa biometrika raha ny fanazavan'ny CENI. No mafisiny izy ireo fa isy ihany koa ny fepetra raisina mahakasika n'ireo fitarainana voaray. Henri Florian. Vinapetraky ny vaomiera maleo tena amin'ny sanana ny fifidianana, ny anaovana ny lisam-pifidianana ho biometrika mba ahafahana manatsara ny lisam-pifidianana eto Madagasikara. Ankilany, fotoana maharitra no takiana raha ny voalazany eo anivon'ny CENI vao afaka miroso amin'ny fanatanterana izany isika eto Madagasikara. Teboka maromaro no tsy maintsy irosona mba ahafahana mametraka izany taoriany ny fampiresany ny fanaovany vaomiera maleo tena amin'ny sanana ny fifidianana tamin'ny orinasa Veridos Identity Solution izay orinasa miara-miasa amin'ny gouvernemanta Allemagne amin'ny fandrafetana ny lista obrasa biometrika. Raha ohatra ka mifampidirana n'le mombamomba ny mpifidy ao anatin'ny base de données fotsiny zany dia mandany any amin'ny enim-bolana hatramin'ny herintaona zany tsika. Zay zany le fotoana ilaina. Zay ihany akory zany no atao amin'le fanatanterana ny liste électorale biometrika fa eo ohatra zany ny fitadiavana ny enti-manana mahakasika an'izay misokatra ihany koa ny ady hevitra hoe raha iroso amin'izay le liste électorale biometrika zay tsika no ve ilana fikitiana ny lalàna amin'izao fotoana izao dia reny rehetrarehetra reny zany tsy maintsy jerena
ahafahantsika zany manatanteraka amin'izay le vina anaovana liste électorale biométrique fa eo ihany koa zany le nambarantsika teo ny amin'ny enti-manana satria ny CENI sy io le veridos io zany no hiaraka hitady an'izay le fomba anatanterana azy eo amin'ny enti-manana zay ady hevitra misokatra ihany koa hoe le lalànantsika amin'izao fotoana izao ve mila kitihana sa avy hatrany dia azontsika anatanterahana an'izay le liste électorale biométrique zay. Raha ny fanazavana hatrany ny listy fifidianana izay nofarana tamin'ny 5 ny volana May lasa teo no nampiasaina nandritra ny fifidianana solombavambahoaka teo iny. Ity listy fifidianana ity izay ampiasaina amin'ny fifidianana bentanana ho avy izao. Izy nefa ny fandraisana fepetra makasika ireo fitarainana voaray. Zay le listy fifidianana mifaranana zay zany dia tsy azo atao tsony zany mampiditra olona ao anatin'ny listy fifidianana, tsy azo atao koa zany manala olona ao anatin' zany listy fifidianana zany. Na izanaty zany nisy ny tsikera tamin'io le listy fifidianana io. Zahay ato amin'ny voamera-pirenena maleo tena misana fifidianana zany amin'izao fotoana izao dia mitady hevitra tsy maintsy atao anatin'ny fanajana ny lalàna hatrany moa zany zay ilay asa tiana atao amin'ny raharaham-pifidianana zay dia mitady hevitra zany ny amin'ny hoe fomba ahafahana manamboatra ilay listra zany hoe misy moa zany ireo le mitaraina hoe tsy hita tao anatin'ny birao-pifidianana tokony hisy azy fa lasa tany amin'ny toeran-kafa dia reny zany no averina amin'ny laonina fa maka hevitra zany hoe ho azontsika ho tanterahana ve zay sady tsy ho azo atao. Vinavinaina amin'ny faran'ny volana septambra na ihany koa ny fiandohan'ny volana oktobra izao no tanterahana ny fifidianana solombavambahoaka manderina ny tany repoblikan'i Madagasikara. Nanomboka tamin'ity androany ity nisy ny fikonan-dohana ran'ireo teknisian'ny CENI eo anivon'ny sekretera mpanantanteraka amin'ny famolavolan'ny atotan-kevitra entina hiatrehana ny fifidianana bentanana eto amintsika izay. Fa tsy maintsy ampandoavana hetra avokoa manomboka ny voalohan'ny volana Jolay izao ireo mpiasa mpanjakana ampiditra entana eto Madagasikara avy any ivelany araka ny fepetra izay niraisin'ny fitondram-panjakana miantarandriana avy. Mitoetra ny fandraisana fanapa-kevitra ho fametrahana ny fanjakana tandalana ataony fitondram-panjakana. Araka ny voalaza anatin'ny lalàna ny hetra amin'ny ankabeny, tapaka fampandoavana hetra IR, impôt sur les revenus, na IS izay impôt synthétique avokoa ireo mpiasa mpanjakana mampiditra na mitondra entana avy any ivelany hiditra eto Madagasikara manomboka ny voalohan'ny volana Jolay ho avy izao. Hetra izay 800 ny valeur kafana coût, assurance, fret. Afana mampitombo ny vola miditra amin'ny fanjakana, eo ihany koa ho fandraisana fepetra tsy sy ny gabraraka eto amin'ny firenena intsony ity fanapa-kevitra ity raha ny fanazavana andrasana manoloana ny fampiarana izany. Famoroso amin'ny famerana ny fanafarana ireo entana sy sakafo ampidirina eto Madagasikara ny ministeran'ny indostria ny varotra ary ny asa tanana. Karazana entana manodidina ny 7 ankehitriny no efa anaovana fanadihadiana. Yves Richard. Karazana entana manodidina ny 7 ankehitriny no efa mandalo fanadihadiana ao anatin'ny fametrahana ny mesure de sauvegarde de l'industrie eto Madagasikara. Fanapa-kevitra niraisin'ny ministeran'ny indostria ny varotra sy ny asa tanana amporisihana ny mpandraharahana angana orinasa sy amokatra eto Madagasikara araka ny fanamban'ny fitondram-panjakana. Miroso ny fijerena izany ary efa nisy ny nandraisana fepetra. Ny tena voalohany efa vita aloha izao ny pâte alimentaire. Le izy zany le processus lavalava satria manao enquête aloha ny équipe mijery tsara hoe inona tsara ny tena balance commerciale ohatra. Dia izy daholo ny industrie afaka misehatra ao anatin'le izy koa. Misy hoe le capacité locale de production. Donc betsabetsaka ohatran'izay anankisivy ny produit amin'izao fotoana efa sous enquête sy efa mandroso tsara zany amin'izay mesure de sauvegarde de l'industrie zay. Zava-dehibe afana misoroka ny fanapozina na ratsakafo maro ihany koa ny fifehezana ny fanafaranetana avy any ivelany hoy ny fanazavana. Isan'ny mila verenana midinika andatabatra boribory araka izany momba ny etiketa ny entana mitobaka eto Madagasikara. Surtout resaka fisakafoanana io dia misy etikety zay tsy fantatry gasy akory ihinana anatiny. Ka io tokony hoe re zavatra hoe sakafo tsy maintsy atao etiketa malagasy le zavatra mba tokony fatarana hoe inona zavatra anatiny io. Na ny andafy eny na ny La Réunion na ny Maurice tsy maintsy misy etikety amin'ny tany lokala le zavatra io. Misy etikety zao hitako sakafo any dia hoe ansinoa izy 4% izy ansinoa miteny mamaky teny sinoa eto. Tsy tafiditra anatin'izany ankilan'ny akora fototra farany Madagasikara ny velany noho ny fitombon'ny filana. Tonga nitsidika ireo orinasa malagasy mpamokatra sokola, koba sy maro hafa ty Tsambobaao ny ministry ny indostria
ny vatra sy ny asa tanana ao anatin'ny fanatsarana ny fampiroboroboana ny indostria eto Madagasikara androany. Mitohy ary tsy andefitra intsony amin'ny fanorenana tsy ara-dalàna ny ministeran'ny fanajariana ny tany, ny trano fonenana ary ny asa vaventy ankoatran'ny fandravana dia tsy maintsy mamerina amin'ny laony ny toerana izay nanaovana fanorenana tsy nahazoana alalana ireo izay tratran'izany. Rarisona Yangotry. Tsy andefitra intsony amin'ny fanorenana tsy nahazoana lalana ny ministeran'ny fanajariana ny tany, ny toeram-ponenana ary ny asa vaventy tsy maintsy tanterahana hatramin'ny farany ny fandravana ireny fotodrafitrasa na orona tsy nahazoana lalana na tsy manara-dalàna ireny. Tsy maintsy averiny ireo izay nandika lalàna amin'ny laony ihany koa ny toerana nanaovana ny fanorenana tsy araka ny lalàna na tsy nahazoana lalana. Ohatra amin'izany ny fanohizana ny fandravana fanorenana trano fivarotana izay tsy nahazoana fahazon-dalana sy tsy mifanaraka amin'ny lalàna velona, izay tsy nahazoana fahazon-dalana sy tsy mifanaraka amin'ny lalàna velona. Efa any amin'ny 5.valopolo isan-jato ny fandravana ankehitriny. Ankoatra ny fandravana dia tsy maintsy averiny izay nandika lalàna amin'ny laony ny sisin-dalana izay noravany sy ireo tamboto eo amin'ny toerana nanaovana ny fanorenana tsy ara-dalàna. Mampafantatra ny ministera ny fanajariana ny tany, ny toeram-ponenana ary ny asa vaventy fa sahala amin'ny fandravana etsy be oririko no miatra amin'izay rehetra manorina tsy nahazo fahazon-dalana sy tsy mifanaraka amin'ny lalàna velona misy eto amin'ny firenena. Fanosokafana tamin'ny fomba ofisialy tamin'ity androany ity ny atrikasa izay karakarain'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena any Antsirabe. Atrikasa izay aritra efatrandro anatsarana ny fitantanana sy mangarara eo anivon'ity ministera ity. Rarisona Yandratra. Mandritry ny efatrandro no anaovana ny fanatsarana ny fitantanana sy ny mangarara eo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Isan'ny fanamafisana ny velorano nataon'ny filohan'ny repoblika Rajoelina Andry ny fametrahana ny fitondrana tsara tantana sy ny mangarahara eny anivon'ny ministera isan-tokony. Mandray anjara amin'izao atrikasa izao ireo mpisehatra eo anivon'ny traina manerana ny nosy. Manazava izany ny talen'ny kabinetra ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena Rakotomalala Ridza. Izy ity dia anatin'ny fanatanterahana amin'ny velorano napetraky ny filoham-pirenena amin'ny mahakasika ny fanjakana tsara tantana. Isika rehetra mahafantatra fa manerana ny nosy maro dia maro tokoa ny fitarainana eny avy any amin'ny iray aman-dren'ny mpianatra sy mitantana ny ireny sekolim-panjakana ireny. Hita fa tsy mandeha ny tokony ho izy ohatra ny fampiasana ny vola mahakasika an'izany ohatra ny kesekôlina. Dia ny votoatin'ity fivorena tanterahana androany izay farana amin'ny zoma ity dia ny fanatsarana ny atao hoe BCAF, ny bureau de contrôle administratif et financier, mba ahafahany manatanteraka ny asany atsakany sy andahoana sy mba hisiny ny mangarara sy ny fampiasana akony tokony ho izy ny volam-panjakana. Anisany votoatiny ity atrikasa ity ny fanatsarana ny bureau de contrôle administratif et financier eny anivon'ny sekolim-panjakana eto Madagasikara amin'ny mpanjakana ny fitantanana mangarara tanteraka amin'ny fampiasana ny volam-panjakana izay volam-bahoaka. Tonga eto amin'ny fotoana ny dokavarotra isika aoriana izay natatsika mahakasika ny fetin'ny mozika amin'ity taona ity. Eo ihany koa ny hetsika Moto Store Show. Rehefa avy eo ary. Kifenay rehefa mampihetsi-po. Kifenay ny fotoana mamy. Kifenay rehefa mandona. Kifenay rehefa misosa be. Kifenay rehefa mafy. Kifenay ny mizary. Kifenay rehefa malagasy. Kifenay rehefa maharitra. Kifenay oui kif. Efa misy eto Madagasikara ny finday intelligent 4G amin'ny vidiny 79 000 ariary monja. Tonga avaingana eny amin'ny Telma Shop akaiky anao. Telma, safidiky numéro 1 malagasy. See, I was pissed at you. I was mad too. Now here's what I'm gonna do. Remember all the good times that we shared. You better remember everything that we did together.
if we can work it out. Girl, there is no doubt. You know I've had some doubt. I know a debt to love has been paid. I paid that bill. 'Cause you're my best friend to the end. Chez Total, on en fera toujours plus pour vous. Total, partenaire du football africain. Yes, I feel Vous aussi, préservez votre patrimoine avec l'assurance incendie. Art, vivre et entreprendre en toute sérénité. La vache qui rit, ça demande cire. Nous m'en pas au tout malérie. Nis calcium, si vitamines, arferayan Q. Mas fafnaretanirin akis. Et fananlevé yan Q. La vache qui rit, ouf nashon tout loin de nous. Fa ny an'izantsika ny vaovao dia anisan'ny firenena hitrangana fiovaovan'ny toetry ny andro i Madagasikara. Voatsikajy ho fahaenina nafana indrindra teto amintsika ny taona 2024 fanadide. Maro ny antony mahatonga ny fiovaovan'ny toetrandro raha eto Madagasikara. Misy fiantraikany amin'ny tsirairay zany, ankoatra ny fahasalamana, voakasika izany ihany koa ny eo amin'ny lafin'ny fambolena, izay miankina tanteraka amin'ny rotsakorana. Isika ihany no fototra mahatonga izany. Fiovaovan'ny toetrandro izany. Tranga mahakasika an'ireny rotsakorana ireny satria ny rotsakorana ao anatin'ny ray andro dia ahitanao fatrana orana be dia be izay tsy mitranga matetika. Fa mitranga izany noho izay fiovan'ny toetrandro izay dia misy fiantraikany be dia be amin'ny sehampiariana maro isan-karazany raha tsy etehany fotsiny afa-tsy ny fahasalamana. Eo ihany koa ny fambolena. Ny fambolena izay miankina tanteraka amin'ny tany rotsakorana moa amin'ny ankapobeny. Dia izany rehetra izany noho izay fiovan'ny toetrandro izay dia misy vokany any amin'ny fiariana, ka raha misy vokany any amin'ny fiariana dia misy vokany any amin'ny lafiny ara-ekonomika eto Madagasikara. Manana paikady manokana ny eo anivon'ny foiben'ny sampana mpamantatry ny toetrandro, hiatrehana io fiovaovan'ny toetrandro io. Ny fiomanana ny aveto amin'ny ivon'ny sampana foibe famantarana ny toetrandro dia anisany mandray anjara amin'ny fiatrehana an'ireny fiovan'ny toetrandro ireny amin'ny alalan'ireny fiaraha-miasa amin'ny mpiara-mombonantoka na amin'ireny sekteur ireny zany. Dia ohatra fotsiny izany zao ohatra hoe eto anivon'ny sampana foibe famantarana ny toetrandro dia mamola vola raha resaka fambolena zany dia ohatra hoe manao an'ireny calendrier culturel ireny izay mifanaraka amin'ny ataontsika hoe ny zava-misy sy ny mety ho toetry ny andro. Ankehitriny Madagasikara zao dia ao anatin'ilay fanantanterahana ilay ataontsika hoe plan national d'adaptation, anisan'ny paikady anankiray ahafahana miatrika an'izany fiovan'ny toetrandro. Ao anatin'ny fiovaovan'ny toetrandro izay miseho amin'ny endrika maro, ilaina ny fahavononan'ny tsirairay hiatrika izany raha ny fanazavana hatrany. Ohatra amin'izany ny hafanana tany Morondava ny taona 2024 izay nahatratratra any amin'ny 0 degré Celsius. Ankoatr'izay, ny fahabetsahany rotsakorana ao anatin'ny andro iray raha ny fanazavana hatrany. Fa karazana kilalao iray vita avy any ivelany ary mitobaka eto amintsika amin'izao ankatoko ny fetin'ny fahaleovantena izao miteraka tsy fahasalamana ho an'ny ankizy hatreto. Araka ny tatitra teo anivon'ny ministeran'ny fahasalamana, telo ireo zaza latsaky ny telo taona niditra hôpitaly. Miantarandriana io.
mitobaka eny an-tsena isaky ny vanim-potoana akaiky ny fetim-pirenena tahaka izao ny kilalao samihafa fa vita avy any ivelany. Karazany indray tamindreo ity kilalao vita plastika ity. Hatreto zaza telo latsaky ny 3 taona no fantatra fa niditra hôpitaly noho ny filalaovana azy. Ireo ilay ankizy kely izay nitsotsoka niny bapampa iny a dia nisy 3 tonga teny amin'ny hôpitaly militaire dia ataontsika hoe sondrovaka. Nandeha tany amin'ny lalandrivotra ilay fotsifotsy kely manome feo eo amin'ilay mozika kely. Raha ny fijeriny ety ministera azy dia zao mitsoka ho azy a ilay fotsifotsy kely manome feo iny, ka rehefa mitsoka azy ilay zaza, ny zazakely rehefa mitsoka zavatra dia sady mitsoka izy a no misitona rivotra, dia izy misitony rivotra iny no tafiditra any amin'ny lalandrivotra ilay zavatra fotsifotsy kely manome feo. Eny ihany tokoa mantsy no misy ilay fitaovana fanalana azy any amin'ny lalandrivotra. Aza tonotsika fa io lalandrivotra io misy ilay ataontsika hoe corde vocale aloha, dia izay vao lalandrivotra dia mizarazara fantsona any anatin'ny avokavoka any izy io, ka ilay fitaovana kely io tafiditra any amin'ny lalandrivotra, ny fisotomana azy ao, ny fangalana azy ao dia ataontsika hoe opération ihany. Ny olana faharoa ny vola miala amin'ilay fanalana ilay zavatra kely any amin'ilay avokavoka ilay zaza. Io a andoavam-bola rery olona izy io a, satria tahaka ny fandidiana rehetrarehetra acte chirurgical hoy isitsika, dia misy izay hoe fandoavam-bola. Raha toka efa manaraka fitsaboana ireo zaza ireo, nanamafy ny teo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka fa tsy tokony hilalao ity karazan-kilalao ity ny zaza latsaky ny 3 taona. Ankoatra ny fahasemporana, maro ireo aretina mety ho ateraky ny filalaovana izany. Misy tokoa mantsy manontany hoe tsy maintsy alaina aingana ao atendan'ilay zaza ve ilay zavatra tafiditra any, dia izy hoe tokony ho alana aingana dia aingana, fomba fitentsika en urgence, satria rehefa mipetraka ela ao iny zavatra iny dia manjary ndeha ataontsika hoe inflammé ilay ao anatin'ilay lalandrivotra ilay zaza, dia vao mainka mivonto dia tsy ho afaka ao ilay zavatra kely tafiditra. Ny tsotra indrindra ngambany tahaka an'ireny, izy moa tsy efa nahitany hoe zaza napiditra tsaramaso any natiora na voanjobory nampidirina natiora na, dia rehefa ela ao dia sarotra manala azy. Raha tsy haivina, nisy ny fampahafantarana navoaka ny teo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka mikasika ity raharaha ity. Tsy fantatra kosa hatreto raha toka hisy ny fepetra ho raisiny eo anivon'ny ministeran'ny varotra mikasika ny famarotana sy ny fanafarana kilalao mitera-doza toy izao. Fanomen'ny fitondrana fahafana mivarotra tsipopoka ny rehetra amin'izao fotoana fankalazana ny fetim-pirenena 2024 izao. Fepetra ihany anefa ny toerana ahafana manaboaka izany raha ny fanazavana azo. Mampiona rakotoara izao. Ho famalifaliana ny ankizy sy ny vahoaka malagasy rehetra ao anatin'izao fetim-pirenena sy ny fetin'ny foloalinda malagasy izao dia nomeny fitondram-panjakana fahafana ny rehetra hivarotra tsipopoka. Azo atao ihany koa araka izany ny manapoaka saingy amin'ny toerana voafetra raha ny fampitam-baovao navoaka ny ministeran'ny fiarovam-pirenena ny Juin. Namafisina ao anatin'izany fa any an-tokantrano tsirairay ihany ny toerana ahafana manapoaka tsipopoka. Raha namafy ny fanapohana izany eny amin'ireo toerana vory-vahoaka, ny hôpitaly, sekoly, tsena sy ireo toerana saripady toy ny manodidina ny toby misy ny mpitandro ny filaminana ary ireo toerana manakaiky ny toby dasantsy maro samihafa. Miatra avy hatrany ny lalàna ho an'ireo izay mandika izany raha ny voalaza hatrany. Noraisina ny fepetra ho fisoroana ny ratra mety ateraka izany saingy etsy ankilany ho fanomezana hafaliana ho an'ireo ankizy tia milalao izany. Tsy ahivina fa ataona maro ny fandimby izay noho ny sakanana tsy nahazo fahafana hanao izany ny vahoaka malagasy rehetra. Fahetsika maro sosona no entin'ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina ankalazana ny fetin'ny mozika amin'ity taona ity. Isin'ny podium lehibe izay ho totosaina etsy amin'ny tokontany tranombokim-pirenena Anosy Zoma fa 1 ny volana Jona ho avy izao. Henri Flory. Anisan'ny manana andraikitra lehibe amin'ny fampiroboroboana ny sehatry ny mozika ny ao anivon'ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina. Amin'izao volana Jona ankalazana ny fetin'ny mozika sy ny fahaleovantena izao, hetsika maro sosona ho karakarain'ny ministera amin'ny faha 1 ny volana Jona izao izay ankalazana ny fetin'ny mozika. Zavatra anankiroa no ataon'ny ministera amin'ny titony ity. Ny voalohany dia hisy ny fampahafantarana ireo hetsika rehetrarehetra izay mikasika ny fête de la musique, izany hoe ireo ataon'ny institution culturelle toy ny Alliance française, no comment ICM zany, des communication globale Iran. Ankoatran'izay dia misy ihany koa ny
aseho sehatra goavana izay ho atao eto an-tokotanin'ny bibliotèque nationale zany zay irana amin'ny artiste maromaro ahotanisaiko eto izy ndray anjara amin'izany tsy liva rakorotsa kengstababa rabosa bakidy bmg Tichebuti, Francis Turbo ary ireo artiste émergents zany hoe ireo jeune talent zany dia nasaina koa ho avy anatevindarana amin'io 21 juin io. Nanentana ireo manan-talenta eo amin'ny sehatra mozika ihany koa ny eo anivon'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina amin'io faraika amby roapolo ny volana jiona io mba aneo ny talentana amin'ny toerana ahafahana maneho izany mba hampisongadindana ny mozika malagasy. Fa ho tanterahana eny amin'ny CCI Ivato ny fahasivy amby roapolo sy telopolo ny volana jona ho avy izao ny hetsika moto store show mpanamory moto manodidina ny 700 ny faninana sy anao fampisehoana amin'ny zany Yves Richard. Mpanamory moto manodidina ny 500 sy club de moto miisa 10 no handray anjara amin'ny hetsika moto store show izay ho tanterahana eny amin'ny CCI Ivato ny fahasivy amby roapolo hatramin'ny fahatelopolo ny volana jona ho avy izao. Ihany koa tanteraka anatin'ny hazakazaka sy karazana fampisehoana maro momba ny motocross ny mpijery mandritra ny 2 andro. Public assistera à une vraie manche de championnat. Ahita manche championnat d'enduro ny mpijery. Spécial roue hiverina intelo no mihoatra ary fampisehoana maro samihafa no iseho amin'izany. Hisy spécial any amin'ny parking ny CCI Ivato ary hisy ihany koa ny sur terre. Hisy ny fifaninanana nampitondraina ny anarany Tanamaniax. Ary hisy ny spécial voalohany izay chronométreny ary toetrany ny fifaninanana sy ny fanentana isan-karazany hatramin'ny alahady. Mais la course recommence le dimanche matin et le dimanche après-midi. Hita mandritra ny 2 andro ny démonstration on-road off-road. Iavaka ihany koa ny lalana andalovan'ireo mpanamory motocross handray anjara amin'izany hoy ny mpikarakara. Zany hoe parcours izy io misy misaoty ianao mandalo azo avoavy zay mety isaoty ihany koa zareo reny hoe tonnelle ngezabe reny. Moto ande mafia no hitanao mandalo amin'ny toerana io ary anao an'le saut d'obstacle zareo. Ahita moto ianao tsy latsaky ny 12 ka hatramin'ny 20 iseo izay handray anjara amin'le tany Amaniax. Misy ireo koa les motards izay anao démonstration zany hoe club ana moto toy ny Bemoto, GMC, club ana Vroom, ny Harley Davidson anao démonstration ihany koa eo amin'ny village moto club amin'ny fotoana io. Tsy natokana ho an'ny mpankafy moto ihany ny hetsika moto store show. Trano eva sy fanetana ny isan-karazany no hita mandritra ny 2 andro ka andrasana ny salatona rehetra raha ny fanazavana. Androany nampafantarina tetsy amin'ny fobe ny moto store alarbi ny fizotry ny fifaninanana ny 7 hatramin'ny 17 ny jona ho avy izao. Taranja baolina kitra fiadinan'ny kanina 7-4 ny Egyptianina Papiatrano sy ny Zimbabweanina no isantatra ny lalao voalohany amin'ny zoma ho avy izao fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny kanina 7-4 Fezora Valy. Ny 2 hatramin'ny 5 jona izao no andro ny fifanitsanana isam-bondrona voalohany amin'ny kanina 7-4 atao any Egypta. Isantatra izany Egypta, Pampiatrano sy Zimbabwe ny zoma 2 jona amin'ny 2-4 alina ora any atsinanany Afrika. Ny sabotsy 2 jona amin'ny 2-4 alina kosa ny fionan'ny Madagasikara sy Guinée. Andro manaraka mbola fifanitsanana isam-bondrona ihany izay anomboka ny 9 jona hatramin'ny sabotsy 7 jona isantatra azy Nigeria sy Guinée, ny alarobia 9 jona amin'ny 5 sasany ariva, ny alakamisy 7 jona amin'ny 5 sasany ariva kosa no isan'ny fionan'ny Baréan'ny Madagasikara sy Burundi. Fifanitsanana isam-bondrona farany ny 3 jona hatramin'ny 2 jolay anomboka ny lalao i Madagasikara sy Nigeria, ny alahady 3 jona amin'ny 7 ariva lalao izay mifanindry an-dalana amin'ny fionan'ny Burundi sy Guinée. Nigeria, Guinée, Burundi ireo raha tsy ahivona ny mpiray vondrona amin'ny Madagasikara ao amin'ny vondrona be. Miisa 9 kosa ireo vondrona izay lalaovan'ny ekipa avy amin'ny firenena 14. Ny 5 jolay no anomboka ny ampavalin-dalana, ny 10 jolay ny ampahifadalana. Manasa-dalana kosa ho tanterahana ny 14 jolay, ny 17 jolay ny fiadinana ny larana fahatelo ary ny 17 jolay ny lalao famaranana izay iadina ny amboarin'ny Afrika na ny Coupe d'Afrique des Nations. Dia izay namarina vaovao tamin'ity alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany soa fa tsara daholo tompoko.
nareo e efa hoe bonjour maro karazana go aminazy tsara loatra zamiana aminazy zitsika jiaby bonjour nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao Lavage Kiri. Narainao teo ny vaovao miaraka amin'ny Lavage Kiri. Ho finaritra ny tontolo andronao. Le journal vous a été présenté par Aro, miaina sy miaro, mandry voniny vato. Sardine trésor. Sardine trésor. Amin'ilay tiako be. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vaovao.